matotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy ny Mauritiana amin'ny resaka fizahantany. Nitsidika ny kominy Tsifota sy Anakao ny masivony Maurice sy ireo delegasiona miaraka aminy amin'ny fampiroboroboana izay fizahantany izay. Nitsidina ireo kominy ireo satria ireo koa no mpandray mpizahantany maro ato amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Nambaran'ny masivony Maurice fa ho amafisina sy ho atsaraina ny fandraisana ireo mpizahantany ireo. Misy ny échange entre les deux pays de Madagascar sy Maurice ao anatin'izany programme ny gouvernement izy tia ao anatin'le tany site touristique ka aty Tsifota zay district ny Toliara D ao anatin'ny fatran'ny Antsimandrefana no anombohana izao infrastructure touristique zay hataon'ny Mauritiana sy iarana miasa amitsika malagasy ka tonga eto izahay miaraka amin'ny ambassadeur ny Mauricia sy ny ben'ny tanàna ny Tsifota izay mivisite mijery hoe aiza ho aiza ny toerana azo anaovana zany infrastructure touristique izany indrindra ny complexe ho an'ilay touriste izay misy Madagasikara eto. Raha ny eto ankasa dia manomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Oktobra no betsaka ireo teratany vahiny mitsidika ity toerana ity.